Tamin'ny taon-dasainy tokoa dia zay moa miara-miasa amin'ny GESCOD, zay coopération amin'ny commune urbaine Ambatobohy izy io sy commune urbaine Mahajanga. Ho anay manokana zany tamin'ny taona tamin'ny resaka hoe gouvernance locale sy resaka hoe bonne gestion dia isan'ny nandehanana tany à Bruxelles dia avy eo nakany Strasbourg. Ny zavatra azo resahana angamba raha mahakasika ny fitantanana amin'ny commune Ambonivohitra Ambatobohy dia azo adika hoe fahombiazana nandritra an'izay roa taona sy tapan'izay, satria raha ny fanambo izay napetraka tamin'ny vahoaka dia azo lazaina hoe tratra. Tsy inona moa zany fa ny hoe bonne gouvernance na ny fitantanana mangarahara. Tsy teny fotsiny tsika zany zao raha voaniditra izay nandray ny commune dia volana maromaro tsy voalota amin'ny karamanpiasa. Rehefa tonga izay dia nametraka ny atao hoe plan de redressement amin'ny resaka fijerevana hoe aiza ny volan'ny commune tokony hiditra nefa tsy tafiditra. Namantatra an'izay dia namantatra hoe inona daholo loharanom-bola mila nihetsiketsehana, ka fehany tamin'ny taona lasa iny dia natafiditra vola 369 millions d'ariary maheza ny commune Ambonivohitra ny Ambatobohy. Amin'izao fotoana izao zany rehefa nandany izay tamin'ny taona iny teo amin'ny 150 millions d'ariary teo dia manana 205 millions d'ariary, zany hoe manana ambara zany commune hatramin'ny tantananay azy.